Araka ny fotoanan'ny fanomezana topolasy topoko vavy tafahoanetsika amin'ity ity ampitiavana ny anolorana ny araba ary anasananao ihany koa nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny tontolom-baovao ara-politika ny fiomanan'ny Madagasikara ao anatin'ny fifidianana nisy ny fionana teo amin'ny parlementaire Rotota tamin'ity androndroany ity nahafahana mijery maromaritra iraisana ao anatin'ny lalam-pifidianana sy ny manodidina an'izay ny vaovao mahakasika ny fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa dia nisy ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika sy ny pahitoekarena mifanandrify amin'izy ity ny tontolon'ny fahasalamana eo resantsika ny mahakasika ny aretina raboka sy ny aretan'ny taovam-pisefona samihafa andro sisa nisaina ho avy ny fety noely ny fiomakomanana ao amin'izay ihany koa dia ho tanterina amintsika amin'ity takariva ity tontolo politika aloha no hanomboantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy mitovy ny hevitrireo parlementaire manohana sy manohitra ny fitondrana ankehitriny ny mpanaradian'ny fitondrana mitaky ny antsiana ny lalam-panorenana ary mitaky ihany koa ny anaovana ny fitsapakevim-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 etsakilany nefa ireo manohitra ny fitondrana dia nanamafy fa tokony ampiarina ny lalam-pirenena ny lalam-panorenana izay efa misy amin'izao fotoana izao. Horantsika ity fanadihadiana ity. Fitsapakevim-bahoaka fantsina lalam-panorenana sy manodidina ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony tolosaina amin'ny 2024 no nifatohan'ny ady hevitra teo amin'ny parlementaire Rotota ny député sy ny sénateur androany teny amin'ny lapamaitso nanotsikely. Ho an'ireo parlementaire miaraka amin'ny fitondrana dia mitaky ny sy fantsina lalam-panorenana ary ny anaovana fitsapakevim-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2024. Mila miroso any amin'ny référendum amin'ny fanofanan'ny constitution ny firenena malagasy. Constitution manintsika izao vao miroso any amin'ny référendum mateny fametrahana stabilité politique, fifidianana maire, fifidianana sénateur ary zao ny fotoana misy ny enti-manana anatanterahana izany. Ny zava-dehibe ao anatin'ny fanaovana référendum dia ny fanajana ny constitution izany hoe ny mandat 5 taona ny filohan'ny republika izay farana amin'ny fahadimy amby roapolo volana janoary 2024. Dia mieritreritra ny tenako hoe afaka atao ao anatin'ny volana avril ka hatramin'ny volana août ny fanatanterahana ny référendum io dia voahaza tsomatsara amin'izay ny fanatanterahana fifidianana république président république amin'ny volana na décembre na janoary manaja ny feim-potoana farany amin'ny fitondrany président ankehitriny. Ny parlementaire Mapara sy ny Tsima dia nitsipaka ny hevitra isian'ny fitsapakevim-bahoaka fantsina ny lalam-panorenana amin'ny 2024 ho azy ireo dia ny lalam-panorenana misy no tokony ampiarina ary tanterana ny fifidianana filoham-pirenena. Ny zavatra eritreretiny fitondrana ho atao amin'ny fantsina lalam-panorenana dia hoe voalohany te hanova ny taonany filoham-pirenena ary faharoa dia te hanalava ny feim-potoana iasan'ny filoham-pirenena. Zay anefa dia zavatra tsy azo ho atao raha amin'izao fotoana izao. Ny mahakasiky ny azony président république le hoe 5 taona raha ovana zany ane dia efa midika fa hoe misy fanilihana ho ataony fitondrana ka avelao na ny tanora na ny antitry samby hitondra anjara-biriky eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ady hevitra be sy fifanoherana be ireny mahakasika ny article 54 amin'ny fanendrena prime ministre ary miteraka fanovana prime ministre impiry metaona teto amintsika izay amenatra tokoa kanefa reny ny zava-misy tamin'izany zany no tokony efa natao ny ady hevitra débat national mahakasika ny fanovana ny lalam-panorenana fiditra fifidianana filoham-pirenena indray tsika ity sy ny solombavam-bahoaka voavoaka ilay izy. Momba ny lalam-pifidianana samy nanamafy ny parlementaire Tsima sy ny Mapara fa raha tiana ny ilaminan'ny fifidianana amin'ny 2024 dia ilaina ny ametrahana lalam-pifidianana eken'ny rehetra.